Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny mandrindrina moa mahakasika ny mety ho fiforonana rivo-doza atao anatin'ny 3 andro na 5 andro avy dia tsy hisy aloha zany ny rivo-doza mety akasika ny Madagascar ary na miforona ilay atangorondraona izay mitoetra any amin'ny 3,000 kilometatra miala ny morotsiraka antsinan'ny Madagascar raha ny vinavina hatrany dia tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny toetry ny andro eto amin'ny nosy zany mandritry ny 3 andro na 5 andro avy ny eto amin'ny nosy kosa indray amin'ny ankapobeny dia ny fiverenany volinandro fahavaratra tanteraka zany zao no saika hibatoerana indrindra ho an'ny voatany sy ny faritra atsinanany nosy iray manontolo iny ao anatin'izay dia mety hisy ny orana anatombo kokoa indrindra ho an'ny voatany ka misy araka zany ny fampitandremana noho izay abetsana rotsakoran'izay any amin'ny sabotsy anoany any amin'ny distrika Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, ho an'Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Ambatolampy ary Moramanga sy Nosy-Beanala. Tombanana hitranga kosa izany ho an'ny alahady 12 Février 2024 ho an'ny distrikana Ambatondrazaka sy ny any amin'ny distrikana Amparafaravola ka manoloana izany dia entana sady zany niponina amin'ireo toerana voakasika an'izay fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorona izay mba hiomana sahady amin'ireo fepetra izay tsara ho raisina mifandraika amin'izay eo ihany koa ny toromarika izay omen'ireo manam-pehefana isa-tokony hiatrehana an'izay mety ho fabetsahany rotsakorana izay raha hidirana amin'ny atsipiriany ary ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina maina tanteraka ny andro saika manerana ny nosina dia somary olalovandravona vao maraina ary ny morotsiraky ny faritry boeny sy ny faritry melaky ary ny morotsiraky ny faritry sava sy any Ambatosoa ary ny faritra Analanjofo. Ny toetry ny andro ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrifin-drahona izay mety ho araikotroka ho an'ny voatany voakasika an'izany ny faritra Nalamangy, Tasy, Vakinakaratra, faritra Morimane, Matsiatra ambony ary ny any amin'ny faritry melaky mety hitatra any amin'ny faritry Vadivavy, Fitovinany sy ny faritra Tsimotsinanana ary ny faritra Anosy izay orana tandrifin-drahona mety ho araikotroka izay mandraona kosa ny andro ho an'ny tendrony avaratra Madagasikara any amin'ny faritry Dianasy Sava ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia izany mety hisy tandrifin-drahona misy tokotoko ao anatin'izay raha ny maripahana voavinavina amin'izay androny rapitso izay tafiakatra hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny voatany ary ny morotsiraka kosa dia mahatratra any amin'ny 5-30 na 4-30 degré Celsius ny maripahana ambony indrindra raha ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy misy hatrany ny orana amin'ny ankapobeny saika amina faritra maro manerana Madagasikara indrindra ny tapakandro hariva moa ka ny mety ho maimaina ao anatin'izay dia ny morotsiraky ny faritra Tsimandrefana, ny faritry Melaky sy ny faritry Menabe. Ny any amin'ny faritry Boeny ihany koa dia tombanana ho maina ny andro fa ny ambiny dia miandry orana tandrifin-drahona mety ho araikotroka raha ny maripahana voavinavina dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany ary 30 ka hatramin'ny 5 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara 30 ka hatramin'ny 4-30 degré Celsius ny maripahana voavinavina amin'izay androny sabotsy izay ny alahady mitohy hatrany ny orana izay mety ho araikotroka amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara ankoatra ny tendrony atsimo Madagasikara sy ny morotsiraky ny faritry Menabe sy ny any amin'ny faritry Melaky raha ny maripahana voavinavina ao anatin'izay dia 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny voatany tsy dia misy fivahana goavana izay amin'ny ankapobeny ny morotsiraka ihany koa torak'izay 2-30 ka hatramin'ny 5-30 degré Celsius ny maripahana voavinavina ho an'ny morotsiraky Madagasikara dia izay ny météo tamin'ny ity an'io ty raha mpizy ray fotoana manaraka veloma.